miavana milalo amin'ny tompo anapaka ompontsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Amty Alarobia 7 Martsa 2020 ty de boky ny oabolana toko 2020 andiny 5 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ho atsika. Oabolana toko 2020 andiny 5 ka hatramin'ny 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany nefa milomany zany ivavaka sika rehetra. Sotranao zay raha io fa manakambara aminay manakiriva ny teninao. Dia ahoaka hiasa omponay ny teninao ka tonga anay alana indray fa ty de tianay tokoa ianao tianao zay mba hanana fiainana ao aminao. Dia mameo zany fiainana zany zay Jesosy Kristy tiany tongany fo. Amin'ny anaranao no naovanay zany. Amen. Obolana toko 2020 andiny 5 ka hatramin'ny 20 andiny obolana toko 2020 andiny 5 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy no mankiny zany. Oka tsy rehetra ny fahadeziranao ny ampanao ratsy. Ary aza mialina ny ratsy fanahy fa tsisy fanantenana ho an'ny ratsy. Eny ho fato ny jiron'ny ratsy fanahy. Anaka matahora ny Jehova sy ny mpanjaka ary aza mikambana amin'izay miovaova fa ho tampoka ny trangany izay anjoreny ary iza ny malala zay loza iseho amin'ny androny. Zao koa ny tenin'ny endry tsy mety raha mizaha tavan'olona amin'ny fahatsarana zay manao amin'ny meloka hoe marina ianao dia hozon'ny olona sady ho anan'ny firenena fa zay mitsara marina kosa no hita soa sy azo fitahiana tsara. Zay mahavoa tsara amin'ny famalina dia manomboka ny molika. Amboary ny asanao any ivelany ary ataovy lavorary ny anatsara ka rehefa vita zany dia mahazo manao ny tranonao ianao aza mety ho vavolombelona foana anameloka ny namanao moa mitaka amin'ny molotra ao va ianao masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Aza mialina angatsy fanahy satria tsy maintsy isy fotoana andiganana ny ratsy fanahy. Aza mialina ny ratsy fanahy kanefa ianao koa amboary ny asanao any ivelany ataovy lavorary ny anatsara ny 7 ka rehefa vita zany dia mahazo manao tranonao ianao. Aza mety vavolombelona foana anameloka ny namanao. Tao amin'Andriamanitra zasy ianao mba ho feno fatahorana azy sy atahotra ny mpanjaka ary aza mikambana amin'izay miovaova. Riavana tia ny tenin'Andriamanitra zasy ianao mba hitoetra amin'ny fahitsiny, mandeha araka ny fahamarinana, manao ny tsara sy anao zay akasitrahan'Andriamanitra dia ny marina sy ny mahitsy. Kanefa raha mikikitra ho amin'ny faharatsiana ianao dia izao ny voalaza ny soratra masina eto hoe tsisy fanantenana ho ratsy, eny ho fato ny jiron'ny ratsy fanahy. Tsisy fanantenana ho ratsy, ho fato ny jiron'ny ratsy fanahy. Avana malalo amin'ny tompo tao amin'ny zasy ianao. Jesosy efa niteny aoka rehetra ny jironareo mihazavana mantsy mandroaka ny faharatsiana, mandroaka ny maizina, ko oka tsisy maizina mihitsy ompoko sy omponao satria sambatra no madia-po fa izy no mahita an'Andriamanitra. Ary zay mandeha amin'ny maizina dia ataon'Andriamanitra mahita mazava lehibe dia Jesosy Kristy fahazavana zao tontolo zao. Ary zay manahaka an' Jesosy Kristy dia tsy handeha amin'ny maizina fa na fahazavanay ko amin'ity andro an'ity. Ilaozy ny fankatsinao, atsaro ny asa maizina tsy mahavoka-tsoa fa tsy ahitanao rary no anaty an'Andriamanitra zany fa mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra, amboary tsara ny asanao any ivelany, ataovy lavorary ny anatsara ary rehefa vitanao zany dia mahazo manao ny tranonao ianao. Ny trano atao amin'ny soratra masina riavana dia mikarakara ny taranaka sy mampanosy ny taranaka.
amin'ity androany ity. Ataovy tsara ny lalanao, ataovy mahitsy ny zavatra ataonao, satria tsika isak'izay avy mamaky soratra masina manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana ary totalikely ny soratra masina dia fahamarinana avokoa. Vao tamina zasy ianao ahy mba tian'i Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana amin'ny fiainana ary andeha amin'ny fahatsiana sy ny lalana kasikahan'Andriamanitra ka matahorany Jehova amin'ny ataonao rehetra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa naritandrina anay ianao fa tsy maintsy ho faty ny dirony rasy fanahy. Tsy ho tianao ho tonga amin'izany tena nay tsirairay avy ka atao aminao amin'ity androany ity mba fony lalan-dratsinay sy ny hevin-dratsinay ka hiverinao aminao fa kananizy moa izay fa anao manana teny fiainana manak'izay. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Mino inona ny nasazo anay ary mamelana ny helokay tahaka namelana izay meloka taminay izany mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika rehetra ane zao todrano tononona amin'ny anaharaisana ka fananasa zao raison'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasinareo ka samy tanteraka koka ovany avokoa ny fanahinareo sy ny anareo amin'ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsina ny fiavian'i Jesosy Kristy amintsika matoky izay miantso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.